Zoma fa 9 volana Jona 2024 ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy indray no miantrano ny tokantranonao tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fotoana izao manolotra ny arahaba tompoko ary ampanajana no anasako anao anaraka izany fampahalalam-baovao izany amin'izao fotoana izao. Mialoha indirantsika ao anatin'ireo votoatim-baovao dia indro atolotra anao ny lohatenim-baovao. Lalana mirefy 13 kilometatra no asiana fanamboarana sy fanatsarana ao amin'ny distriktina Ambatondrazaka sy Moramanga ka nitetika Sary Plus no miandraikitra izany. Zatovovavy sy ankizivavy 3 arivo no nahazo kopian'ny soram-piankonana tany Vondrozo. Iarany tsindry amin'ny fanapahana ala ny antelam-panjakana Tapolo feno arivo Atsinanana. Ny lafim-baovao manodidina ny fanamboaran-dalana izay miteraka fampandrosoana eny fotony anokavantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia lalana mirefy 13 kilometatra no asiana fanamboarana sy fanatsarana ao amin'ny distriktina Ambatondrazaka sy Moramanga ka nitetika Sary Plus izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo no tompo-marika amin'izany fanamboarana lalana izany ny commune Ilafy no sitraka izany ho an'ny distriktina Ambatondrazaka ary ny commune Ambosary kosa ho an'ny distrikiny Moramanga. Fetrana rindra samy manana sy miora vadisoa solon-tenanay avy any Ambatondrazaka no mitatitra izay vaovao izay. Anisan'ireo olana sedra ny tantsaha ao amin'ny commune ambanivohitra Ilafy hatramin'izay ny fahasimbany ny lalana fa mambokatra mba amana izany dia efa miroso amin'izao fotoana ny asa fanatsarana sy fanamboarana ity lalana ity. Nisy araka izany ny fitsirihana ny fandehanan'ny asa izay notanterahany avy eo anivo ny fitalevam-paritra ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo alotra mangoro niaraka tamin'ny tetika Sary Plus. Rahantsika mahalala moa zany fa ny tetika Sary Plus dia ny sedra olana maromaro tao midingana izay fanatanterahana ny tetika asa izay nisy niteraka fahatarana teo amin'ny roa taona sy tapany mahery teo ilay izy dia noho ny fahatongavan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny fitondrana fanavaozana zany dia anisan'ny baiko entitra ao anatin'ilay izy ny anafanganana ny fanatanterahana izay tetika asa izay tetika asa iray aty anivony faritra loatra mangoro izay tetika asa lehibe izy ity dia ny fanaovana ny pistana 23 kilometra zany izay hitantsika teo moa zany raha ohatra nandeha nijeryntsika lay makany Ilafy iny dia ny anankiray faharoa ity jerentsika ety makany Mahatsara dia ny ray fahatelo le any Ambosary izay raha dinihana zany ohatra atambatra zavatra dia eo amin'ny 13 kilometra eo zany ny fanatanterahana an'ilay izy. Nambaran'ireo tantsaha fa hitondra tombony lehibe ho azy ireo ny fahavitany ity lalana ity indrindra amin'ny fanamorana ny fitaterana sy famoahana ny vokatra. Ny tombontsoa azo amin'ny lalana dia maro mihitsy ilay izy raha alamintsika hoe resaka fivezivezen'ny entana isan'andro fotsiny aloha dia tena misitraka zava-baovao sady mahomby tsara mihitsy ny vahoaka amin'ilay lalana raha ohatra ka ilo vita ohatran'ilay voizy voany ary dia efa hita hoe mandeha ny famoaham-bokatra ny fivezivezena hamonjy tobim-pahasalamana nohatr' zany dia tombontsoa be dia be mihitsy no ankoatran'izay moa zany ny hoe lafin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny mihitsy zany dia salan'ny lalany raha hoe mamelona le commune mihitsy zany io lalana ilo. Ho an'ny distriktina Moramanga kosa indray dia efa manomboka ihany koa ny asa fanamboarana ny lalana izay mirefy 9 kilometatra izay mampitohy ny commune ambanivohitra Ambosary sy Amboanjo aritra sy volana moa ny fanatanterahana ny asa ary ny orinasa Izo Construction no miandraikitra izany. Manomboka ny asa fanamboaran-dalana mirefy 700 metatra ao amin'ny fokontany Cité Ouvrière any Antsiranana izay andraikita ny orinasa Detrac ny jery fotony ny fiatombohan'ny asa ny araka tamin'ireo solon-tenam-panjakana no tarihan'ny préfet Antsiranana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Eugénie Rasoanirina. Lalagna miteraka fahasahiranana ho an'ireo mponina ao agnatin'ny fokontany Cité Ouvrière ato agnivon'ny commune urbaine Antsiranana
indrindra amin'ny fotoana ny fahavaratra no andala mpagnamboarana amin'izao fotoana izao. Mirefy 700 metra amin'ny ankapobeny io lalana io ka ny 50 sy 300 amin'izegny amboarina amin'ny alalany tetobolany sy adiny amin'ny 20 sy 20 ka nanampy ny ambiny amin'izegny ny faritra Diana. Anisan'ny lara-pahamehana ho ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena raha hanidina ifoty ny tena nivo ny fokotany sy teovrera niaraka tamin'ireo solotena mpanjakana no tariny préfet ny Antsiranana ny fagnatsarana ny fari-piaina ny vahoaka sy ny foto-drafitrasa izay manamora ny fivezivezena sy fifandraisana eo amin'ireo fokotany manodidina ny fahavitany asa. Izy nampiasaina mbola sy any fa ny korako tamin'ny chef de région fogna sy anampy hitanety isika mijaly be le vahoaka antsika surtout kofa avy le fahavaratra ke idreky zay mba gnadosy jaly ny vahoaka zay soana koa misy le maire miara-miasa tsara zegny zay olo afidy aty amin'ny faritra ty be ny tanàna sy zay député sy koa mitohitohy fo zegny mety ho maromaro raha vitanety raha maneho hatrany ny fahavononana sy fanakaikaizana ny vahoaka ny fitondram-panjakana amin'ny famahana ireo olana sy ajeniponina amin'ny fiainana andavanandro ka nandalo tao amin'ny toerana misy ny centrale thermique ny orinasa Jirama eto an-toerana ireo délégation izay notariny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena nijery sy ny haino ireo technicien amin'izao andala mpagnatanterana ny installation ny milina izao izay amahana ny olany délestage eto atapy-tanàna ny Antsiranana. Amin'ny herin'ny an'io toy izao no ankalaza ny fetim-pirenena isika eto Madagasikara izay fety ankalazana sy hanamariana ny niverena ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara sy ny joroan'ny folo alina malagasy. Ny vaovao mahakasika izay no ndeha arahantsika amin'izao fotoana izao tao anatin'ny vaovao-an-tsary any Manandrina dia tsy nanadino ireo fikambanam-behivavy sy fikambanan'ny tanora ary ireo zokiolona any amin'ny commune Ambovombe centre ao amin'ny district ny Manandrina ny fitondram-panjakana sy ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena faritany Fianaratsoa amin'izao akatiky ny fetim-pirenena izao fa nanolotra fanampiana ho azy ireo entina mampiroborobo ny fikambanana Keny Mamiaina sy Pierrette Rakotovao. Hiavaka tanteraka ny fankalazana ny fahenina amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara aty amin'ny district ny Manandrina satria akoatran'ireo fifaninanana ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina maro samihafa dia sambany no hisy azakazaka bisikileta afaka andraisan'ny rehetra anjara karakarain'ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena faritany Fianaratsoa solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny district ny Manandrina izay ahazona moto vaovao ho an'ny larina voalohany, bisikileta ho an'ny larina faharoa ary finday ho an'ny larina fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Zay zany no anisan'ny atao hoe zavatra nisongadina amin'ny fankalazana fahenina amby enimpolo taona ny fahaleovan-tena ho aty amin'ny district ny Manandrina. Eo ny fampisehoana ihany koa zay ahitana an'ireo artiste local sy ahitana ihany koa ny artiste zay efa malaza dia zay zany no anisan'ny fankalazana ho aty fandravana zany fetim-pirenena zany eto anivon'ny district ny Manandrina. Ireo rehetra ireo izay oravahan'ny fampisehoana maimaim-poana iarahana amin'ny tarika Tsiliva ny tolakandro ny 20 Jona ary ny podium hafanain'ireo mpanakanto vokatry ny tandy ny tolakandro ny 19 Jona aorian'ny matso lehibe sady fizarana ny amboara ho an'ireo mendrika nandritry ny fifaninanana. Ho fiatrehana izay fankalazana ny fetim-pirenena sy ny festival mandrare izay atao any amin'ny district n'Amboasary Atsimo dia nisy ny tana maro fanadiovana ny tampo-tanàna n'Amboasary Atsimo izay nandraisana ny mpiasa-panjakana Isantsokajiny notarian'ny lehiben'ny district tany an-toerana ny fanadiovana fahobera. Ity fanadidina hoentiny Jean Baptiste ity. Ho fiatsehana ny fankalazana ny fetim-pirenena eo ihany koa no fiatsehana ny festival mandrare izay atao aty amin'ny distrika ny Amboasary Atsimo izay ho tanterahina manomboka ny zoma faha 7 ka hatramin'ny faha 1 ny volana Jona ho avy izao dia nisy ny tagna maro fanadiovana fahobe manodidina ny tampo-tanàna ny Amboasary Atsimo, ny lalam-pirenena, ny pavé izay natao ny sampanjara-panjakana rehetra Isantsokajiny izay notarian'ny lehiben'ny distrika aty Amboasary Atsimo. Nahitana ihany koa ny ONG sy ireo fikambanam-behivavy ary ireo mpiasa avy amin'ny commune eto atapon-tanàna izay notarihiny ben'ny tanàna aty an-toerana. Zava-dehibe ny firaisan-kina toy izao ho iatrany lehiben'ny distrika nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony ka dia nisaotra ireo izay tonga nandray anjara tamin'izao hetsika izao ny tenany. Fisaorana tamin'ny ezina izay nataontsika tandroany atao hoe firaisan-kina natolotra ho an'ny commune
agnadiovana zay tratra tratratsika zany tamin'ny fiatrehana ny fetim-pirenena zay ho avy tsy hoela ary ataoko hoe fagnatin'ny fankalazana koa angambatsika dia tsy asitrika atsika koa fa misy vahiny maromaro koa tonga toako amonjy anotro amin'ny fandehany fatongaby officiel festival eo ihany koa ny mety vahiny amonjy fetim-pirenena amintsika ty ary tsy asitrika ihany koa fa vakivakin'ny lalam-pirenena zay ataontsika hoe goudron le izy mety maro mpandalo ihany koa ataoko hoe raha misifiny atsika raha andray anjara ary nanao tolotanana ho an'ny commune ka eto manombotra an'izay fisaorana zay ho atsika rehetrarehetra tsy ankanavaka tsy sorisoritana ny namaliana ny antso ny komity mpikarakara ny fetim-pirenena ny amin'ny tolotanana zay nataontsika ho fagnadiovana an'ity renivohitry ny tanatsika ty ka hoy zay hoe misaotra betsaka atsika ny amin'ny firaisankina engany mba ho firaisankina amin'ny zavatra tsara ohatran'ity foana no iarahantsika eto ato agnatin'ny district ny Amboasary Atsimo. Tanjona amin'izao hetsika izao Amboasary madio sy milamina ho lavitry ny loto sy ny korontana ho iatrany lehiben'ny distrika teto aorian'izao moa dia hisy ny fivoriana izay atao mba ho fiomanana sy ho fiatsehana ny fankalazana ny festival mandrare izay atao afaka andro vitsivitsy fa indrindra ny ho fankalazana ny andro ny 26 Jona izay andro manatantara eto amin'ny firenena no azahoana ny fahalevantena. Miomana amin'ny hetsika fanadiovana faobe manerana ny Madagasikara ny faritra Atsimo Atsinanana izay hotanterahana sy hanomboka rahampitso izany fanadiovana faobe izany hetsika izay entina hanetanana ny besin'ny maro mba hahatsapa ny lanjan'ny fahadiovana eny anivon'ny fiarahamonina Roulier Faheny Manana. Handray anjara mavitrika amin'ny hetsika fanadiovana faobe manerana ny Madagasikara ny faritra Atsimo Atsinanana ka eto farafangana renivohitra no isantarana izany ny asabosy ho avy izao faharoapolo ny volana Jiona izay anentanana ireo vondron'olona ifotony tsy ankanavaka. Hetsika manerana ny nosy araka ny inisiativa niraisin'ny ministeran'ny rano fanadiovana fitiovana tamin'ny alalan'ny madame la ministre ho an'ny rano fanadiovana fitiovana izay efa nankatoavina tao amin'ny conseil des ministres tamin'ny faharoan'ny volana Jiona taona 2024 izay anaovana hetsika faobe manerana ny faritra 420 ho an'ny fanadiovana faobe. Ny tanjona aminazy io zany dia tena ho an'ny atao hoe fifampitaizana eo amin'izay atao hoe ananana ny fahadiovana zay indrindra ho fandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka na ny mpiasa fanjakana rehetra na miankina na tsy miankina ny sokoto ny fikambanana no izay rehetra ny olom-pirenena rehetra ny tanjona dia tsisy afa-tsy zay hoe tanàna madio zay. Santarina amin'ny fokotany roa eto farafangana renivohitra izany fanadiovana faobe izany. Ao anatina fokotany anankiroa izy zany aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana amin'ny fokotan'ny Andranomakoko sy Nosina koa dia mitatra rehefa avy eo makany amin'ny fokotany rehetrarehetra ny azo lazaina manaraka an'izay ihany koa dia ny fiarahana ato anatin'ny faritra ny préfecture ary ny commune urbaine Ambonivohitra farafangana mba hiaraka hanatanteraka an'izay fanadiovana faobe izay ny amin'ny faharoapolo ny volana Jiona ny asabotsy ho avy izao izay manomboka amin'ny fitora maraina ho antsika aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Eto amin'ny tokotany malalaky ny Serana-piaramanidina farafangana no fiaonana voalohany aorian'izay dia miainga ny asa fanadiovana faobe. Ijanona ny farafangana ihany isika fa hivadika lafim-baovao ara-tsosialy manohana ireo ben'ny tanàna vehivavy amin'ny asa iandraiketany ny CNFM na ny Conseil national des femmes de Madagascar miaraka amin'ny OIF amin'ny fampananana kopy ireo ankizivavy sy zatovavy ao amin'ny commune Iasany. Tany amin'ny distrikan'ny Vondroso zao dia zatovavy sy ankizivavy 3,000 no nisitraka kopy ny soram-piankonana raha ity fanadadiana hoentiny Roulier Faheny Manana ity hatrany. Commune mitoka-monina noho ny arasiany lalana ny commune Vohibreka sy Iamota aty amin'ny distrika ny Vondrozo faritra Atsimo Atsinanana mbola miaina amin'ny kolosaina nentim-paharazana rehefa miteraka any ka besaka ny tsy manana kopy na aterahana sahirana rehefa ikarakara taratasy na fanadinana ara-panjakana. Sy dia tena manatitra agnaran-jaza ame voateraky gn'olo aty satria miteraka ame reny jaza
dia agny amin'izy andeha hiditry hianatra an-dakilasy zany izy zay vao isahiragna ame copie. Ame établissement ray zao misy effectif-ndaza hoe zato maherihery agny efatry na 5 amin'io avao managny copie. Nozare ny filakevitra nasionaly ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM manokana ireo commune roa ireo izay tena ao anatin'ny tetikasa be ny tanàna mirosaka ho an'ny fanjakana sivily sy ny maha izy azy izay mikendry ny izara kopia na aterana miisa roa alina mandritra ity taona 2024 ity mba hahafahany zazavavy sy ny vehivavy maro kokoa misitraka ny zo fototra ananany. Eo ame 30 isan-jato ny mponina eto Madagasikara tsy manana kopia na aterana. Agnatin'io betsaka ny vehivavy ary betsaka koa ny zon'ny vehivavy tsy voaja noho ny tsy fananana kopia na aterana. Ka zay zany nahatonga ny CNFM anantona ny OIF anao an'ity tetikasa ity mba atao priorisena zany atao lara-pahamena fanomezana kopia na aterana ny vehivavy sy ny ankizivavy mba ahafahan'ny ankizivavy mianatra, ahafahan'ny ankizivavy manohy fianarany mba tonga ny mifanadinam-panjakana ambonimbony ary koa ahafahan'ny vehivavy misitraka ny zony ohatra amin'izany hoe zo hifidy, zo hilatsaka ho fidiana, zo hisoratra fananana. Nomena fiofanana ireto lehibe ny fokotany ary ireo mpanentana eny fotony amin'ny fomba famenoana ny taratasy tokana fangatana didim-pisarana fanampiny na ny jugement supplétif teto amin'ny commune Iamota sy Vohiboreka. Mampanatena zany izay fa tsy ataony ambaninjavatra zany zay satria zava-dehibe aminay zay fananana kopia. Ity tetikasa ity dia toana ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny francophonie OIF Arabola izay sampana eto amin'ny ranomasimbe Indiana ka manome laza manokana ireo ben'ny tanàna vehivavy amin'ny fanoanana azy ireo hampitombo ny fisoratana anarana ny zaza vao teraka ao amin'ny commune Iandreketany ho tanteraina aorian'izao kosa ny fitsarana mitety vohitra anomezana kopia. Naomby ny tetikasa mpanjakana Vantsinankohonana ny amin'ireo commune misitraka ny tetikasa any amin'ny distrika ny Manja raha ity fanadadiana ho entin'ny Jules Ranembololniaina sy Mahentina andro ny ity. Fianakaviana manodidina ny 550 avy amina fokotany 450 miparitaka ao amin'ny commune ny Ankiliabo, Anotsibe, Beharona, Betsioky ary Manja renivohitra izay samy ato anatin'ny distrika ny Manja no misitraka ny tetikasa mpanjakana Vantsinankohonana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kiny tanterahin'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement fatsian'ny banky iraisam-pirenena. Tokantrano manana zaza vao teraka ka hatramin'ny 4 taona mbola tsy mandeha an-tsekoly na 4 ka hatramin'ny 12 taona mianatra an-tsekoly no masotsiva nandraisana azy ireo ankoatra ireo hafa. Mahazo vatsa Arabola indray mandeha isaky ny 2 volana izy ireo ka ho an'ireo tokantrano manana zaza mianatra 2 dia mandray lela vola 7 alina ariary, 4 alina ariary ho an'ireo tokantrano manana zaza iray mianatra ary mandray 5 alina ariary kosa ireo tsy manana zaza mianatra. Ankoatra ireo dia omena tantsoroka ihany koa izy ireo mba hampivoatra ny fiainana toy ny lela vola tosika fiarina 2 alina sy 4 hetsy izay raisina indroa miantoana ka nandritra ny tombana ny amin'ny fampiasana ilay vola 4 alina sy 2 hetsy ariary andehany voalohany tamin'ny vola io no nahatsapana fa efa misy fivoarana ny fiainan'izy ireo. Milamy io ty trano nakakelikely toy ka lafa ny aminazy ny Vantsinankohonana ty zao mamboatsy trano be ambalika ronany be i manangatrano ipatsika mbio zao fa kely fa miasa tanimbary zao tsy niasa tanimbary namotsy ny sana ampiasako ny Vantsinankohonana niasa tanimbary ao fa mahazo misasaka amin'olo ny anako 7. Nzay ny famboleko ny karakarako sakafo ny zanako dia ny jala Vantsinankohonana agnefako kolazy sy karakarako zanako mianatra. Da sy magnaso fiainateo zany mampianatra anaka amin'ny Sacré-Cœur aloha. Efa meva mo. Mampianatra anaka Toliara, manaka minesagny zanako. Fa izy io zao miaraka mamadibadiky anaka. Jala io zany mahavoky ny fampianarako ny zanako. Hafa zao madinidiniky eto. Hatreto dia efa hita sy tsapa fa mitombo ny tahan'ny zaza miditra an-tsekoly. Mivoatra ihany koa ny fiompiana sy ny fambolen'ireo mpisitraka. Ampatsaivina fa ny volana Desambra ho avy izao ny hiafaran'ny tetikasa izay natomboka tamin'ny volana Oktobra taona 2022.
Manoloana ny vonany atra tamin'ireo niarambona vokatry ny aitrano ny tranga tany Vangaindrano dia tonga nampahery azy ireo ny lehibe ny faritra Atsimo Atsinanana ary nitondra fanampiana ho an'ireo Trabona Todosoa Patrick. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny antony nahatonga ny firehetana ka nitarika fahamaizan'ny trano tao ambany Ampy Vangaindrano be ny maraina ny 17 Jona teo. Raha ny volazan'ny tompontrano ny ato ambony afo dia tsy nisy fatana mirehetra na fitaovana mandeha herinaratra mipetaka amin'ny prise tao an-trano mialohan'ny nivoan'izy ireo hamonjy ny toeram-piasana. Misy zavatra nipoky zao izy indreo nahatonga anazy tonga da tanganay zasy konzelatera ame varangara eto zegny zany mety tratry ny afo ngamba tonga da mipoka le gazy manondraka rano igny dako magna blagna afo gazy na konzelatera fa le konzelatera zany tsy nandeha surtout ngamba fahitako anazy manoloana izao fahavoazana izao dia tonga taty an-toerana ny iraka avy amin'ny fitondram-panjakana tariny lehibe ny faritra Atsimo Atsinanana nijery fotony ny fahavoazana no sady nampahery ireo ny haramboina. Tonga hakahery zahay ny tonga ihany koa mitondra zay voasirambiny tagna sy abezany raha ity voasirambiny tagna hoentina ity fa dia tena hateragny ary voikava mahatratra tokoa mahereza fa mbola fanagnana zay fa fitady fa rehefa salama vatagna aby sika rehetrarehetra sy nisaignana foy dia zay ny zava-dehibe. Vary, voamaina, kojakojan-dakozia sy fitaovam-pidiovana no fanampianana tolotra ho azy ireo. Raha tsy ivona dia trano misy avalotafo no may ahitana tokantrano 12 manodidina ny 70 kosa ireo traboina. Ivadika lafo mavao mandridina ny fahasalamana isika no izantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao nahazo fampitaovana avy amin'ny Access Oxygène Air Liquide International ny centre médical sy ny dispensaire valo any amin'ny faritra Vakinakaratra Nomenjana ary fanantenana Revintamy. Maro amin'ny malagasy no tsy afaka misitraka fitsaboana feno ny fahalavira toerana sy ny tsy fampian'ny fitaovana. Antony nanomezany tetikasa Access Oxygène fitaovana ho an'ireo ivitoeram-pitsaboana valo eto amin'ny diocèse n'Antsirabe. Fiara-miasa amin'ny Hospitec, ny Rotary ary ny CDS anamora ny asan'ireo mpitsabo ary hitondra fivoarana ho an'ny olona ireto fitaovana ireto. Fanomezana lehibe ho an'ny vahoaka Vakinakaratra amin'ireo centre médical na dispensaire maromaro izay nahazo izany concentrateur d'oxygène sy ny fitaovana miaraka amin'izay ho fiarah-miasa amin'ny vahoaka fiarah-miasa amin'ny fanjakana ho an'izay fahasalamana ny vahoaka ny Vakinakaratra izay. Ny vahoaka marary tsy afaka mamokatra tsy afaka mampivoatra ka dia izay zany no tanjony efa mampivoarana ny olona fanomezana azy an'izay fahasalamana ampy izay mba ho afaka mamokatra mba ho afaka hivoatra dia izay no isaorana an'ireo marala-tanana nanome an'izay fanomezana lehibe izay ary hiezaka ireo izay nandray izany fitaovana izany hikolokolo azy araka ny tokony ho izy mba haharitra ary ho afaka anomezana fahasalamana vahoaka araka ny tokony izy. Fanomboana ihany izao fa mbola hitohy amin'ireo tobim-pahasalamana hafa ny fanomezana fitaovana. Tanjony tetikasa ny ahatonga ny oxygène any amin'izay toerana tena mila azy. Notapahana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 10 Jona lasa teo ny anatanterahana hôpital-panjakana isaky ny distrika varavarana misokatra amin'ny alalan'ny fitsaboana mamiampona ireo vahoaka ao aminy. 3 andro no faharetan'izany hetsika izany. Indray rahantsika miaraka ny vaovao mahakasika izay fitsaboana mamiampona izay. Mitoetrany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia ny tolotra ara-pahasalamana natao taty amin'ny hôpital be CHRD2 taty Andilamena ka nandritra izany no nanaovana fitiliana maimaim-poana ny diabeta, ny tosidra sy ireo maro hafa ary mba hitsinjovana ny mpiarabelona sy anamaivanana ny vesatry ny ray aman-dreny amin'izao fiainan-tsarotra izao dia nisy ihany koa ny famoran-jazalahy ka zazalahy kely 20 teo eo no natao famorana maimaim-poana
nomena kilalao sy akanjo mifanaraka amin'izany. Tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao hetsika izao dia fanjakana manakaiky vahoaka ary vahoaka salama afaka mamokatra. Mpitsabo maro avy aty amin'ny faritra loatra mangoro no nifarimbo na ny fanometanana na totosana izany ary teo ihany koa ny ekipa ny fahasalamana rehetra taty Andilamena no tarehany médecin inspecteur Andriamator Andriafringy. Tonga nanotrona izao hetsika ara-pahasalamana manakaiky vahoaka izao ireo olo manakaja maro sivily sy miaramila, olom-bafidy sy olom-boatendry taty Andilamena no tarehany lefitry ny lehiben'ny district Ramatoa Aina Rasoatsara farany sy ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Andilamena ary ny assistant parlementaire nijery. Nanampy sy nanolo-tanana ihany koa ireo mpikambana ao anivon'ny FFM fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara aty an-toerana no tarehany Randriankoto Edson. Mahagitra 3 andro ny varavarana misokatra ao amin'ny CSU Mitsinjobe Tanimena Toliara izay nanomboka ny 17 Jiona izay ahitana tolotra fitsaboana maimaimpona toy ny fizaham-pahasalamana, ny fandrindrana fiainam-pianakaviana, ny vaksiny rehetra ho an'ny zaza sy ny olon-dehibe, ny farasisa, ny diabeta, ny tension, ny fitiliana ary ireo torohevitra mahasoa sy ara-pahasalamana. Natao koa izao mba hanalana ny fahasairana ny vahoaka sy hisitrahana fahasalamana feno. Tafiditra anatin'izao varavarana misokatra izao ihany koa ny fankalazana fa 13 taona ity CSU Mitsinjobe Tanimena ito Toliara ity. Ny tsy fampinentomanana no sakana ho an'olona hanatina ny toeram-pitsaboana. Ny fitsinjovana ny vahoaka dia manohy ezaka ny fahasalamana manatina vahoaka, ny fitondrana ny fanavaozana amin'ny alalan'ny varavarana misokatra. Izay fizaham-pahasalamana sy ny fanafody maimaimpona ka tolotra ara-pahasalamana maro no hita amin'izany. Ao anatin'ny 3 andro ny varavarana misokatra izay betsaka ireo manatona ny tolotra ho an'ireny sy ny zaza. Paikady napetraky ny fitondram-panjakana ho fanatsarana trano ny fahasalamam-bahoaka, lara-pahamehana ny fahafahan'ny olom-pirenena mahazo fitsaboana mitovy zo ary tsy misy fanavakavahana. Ho fanatanterahana izany ary no tanterahina ny varavarana misokatra ho an'ny daholobe ao amin'ny CHRR hôpitaly manara-penitra Morondava. Hetsika haritra mandritra ny 3 andro ka mikendry indrindra ny ampahafantarana amin'ny antsipiriany ireo tolotra ara-pahasalamana rehetra misy ao an-toerana. Etsika ity naseho sy nampahafantarina tamin'ny vahoaka fa maro anisany fitsaboana sy fandidiana azo tanterahina ao amin'ny hôpitaly miaraka amin'ny fahavononan'ny mpiasan'ny fahasalamana handray sy karakara ireo marary. Ampy ihany koa ny fitaovana sy ny fanafody hanomezana tolotra mahomby sy manara-penitra. Tonga nanome voninahitra ity fotoana ity ireo manam-pahefana Isatsokajiny no tarihany prefeny Morondava niaraka tamin'ireo solitenany faritra Menabe ny Vondrotobo Pilamina ary ny avy ao amin'ny commune Ambonivohitry Morondava. Maimaimpona ny fandraisana an-tanana ireo zokiolona mandritra ity etsika ity. Mamaly sy manamaivana ny olan'ny vahoaka amin'ny sehitry ny fitsaboana ny tolotra ara-pahasalamana maimaimpona 3 andro ataon'ny fanjakana izao. Raha teto amin'ny CHRR Ambositra dia manomboka ny alarobia fa 17 ka hatramin'ny 17 Jiona izao no anatanterahana izany. Marina fa mbola isy varavarana misokatra toy izao ihany koa any anivon'ny distrika 3 hafa mandrafitra ny faritra Moronmani. Lafomavao manodidina ny fiarovana ny tontolo iainana no marihana tany amin'ny distrika ny Vohipeno ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ho an'ny faritra fitovinany. Ny tarika ny etsika ny avy ao anivon'ny fitaleava-paritra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy. Nandritra izany no nitondrana fanetanana ny fiatrekan'ny fiovan'ny toetrandro katakina amin'ny tsirairay ny ikajina ny ala sisa tavela ary ny fanatevenana izany ala izany Ilarion Razavitsotra Thierry Randrianasolo. Commune Ambanivohitra Anolga district ny Vohipeno no nakalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ho any ety amin'ny faritra fitovinana. No voaboasana nandritra an'izany ny zava-miseho ankehitriny dia ny fiovaovan'ny toetrandro izay miatra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny vokany toy ny fiakarany hafanana sy ny fitombony aretina mifindra ary ny fahamaroany rivodoza sady mahery vaika. Ny fandraisana andraikitra manarina sy miharo ny arena voazanahary ary mikazy ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny vahaolana eny fotony mba hahafahany ireo taranaka miatrika izany no enti miady amin'ity fivoavan'ny toetrandro ity. Ny lohateny izay misafidiana manokana amin'ny andro maneran-tany ao an-tontolo iainana ity hoe arovy tansika
sy zovy ny zavaboary mandraisandraikitra ho an'ny toetrandro amin'ny alalan'ireo vahaolana lovainjafy eny fotony. Raha mbola nitabatra ny faritra vatovato fitovonany dia nanana ny atao hoe alan-javaboary nasionaly sika. Ka eo alan-javaboary roa sisa io zany no eritreretina ho avadika ho atao parc national mba manana an'izay mba ariarian'ny faritra ny fananana an'izany parc national zany. Toerana arovana, toerana isidian'ny mpizahantany. Ny safidianina manokana ity commune ity no izy manana ala voazanahary ka ahitana karaza zava-mananaina isan-karazany. Na eo anefa izany dia sy misahatra hatrany manitatra ny velaran-tany hampitomboana ny ala ka niaranam-boly hazo ny rehetra mba hanamafisana izany ho lovain'ny taranaka. Nahitana tranga fanimbana ala ny tontolo iainana ihany koa tao amin'ny aty ala tahiry tampolo feno arivo atsinanana nandritra ny fisafonana ataon'ny brigade mixte hiara-ny tsindry dia ny fanapahana ala izany tao anatin'izany ala tampolo feno arivo atsinanana izany mbola tsy tratra foana ireo mpanimba ny ala hatramin'izao noho izany dia amafisina ny fiarovana raha ity fanadadiana hoentiny Edy Ramananjafy ity. Mbola mitretrany ny fanimban'ireo olona ny tontolo iainana tamin'ny fisafonana tany brigade mixte noho ny ahitana ny fandratrana ireo hazo reto. Hatreto aloha mbola ao anatin'ny fanadadiana ho an'ireo olona havanondrozany tompony andraikitra. Dia tafiditra indrindra ao amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny FAPBM Fondation pour les aires protégées de Madagascar. Ilay ataontsika hoe anatina patrouille participative satria misy VOI koa ambadika ao chefin'ny fokotany ka aty amin'ny J13 zany mianavaratra zany tsika zao aty atao azo lazaina hoe aty amin'ny limite nord manakaiky ny lac tampolo io zany no nahitana fandratrana ala ilay ataontsika hoe coupe sélective moa zany satria somary midadasika raha ny toerana nijerena amin'ny ankamaroany dia ny hazo izay ilain'ny olona amin'ny andavanandro na ao amin'ny anaovana trano zany na ireo bois-carré ireo zany anisan'ilay tena atao fitadiavam-bola manokana. Eo ilay brigade mixte isaky ny 2 volana fa natao inopiné zany izy ity ny antony no ny vokatra izay azon'ny mpisafo ato anatin'ny ala tahirin'ny tampolo ny patrouilleur agent patrouilleur ny ESA zany miaraka amin'ny patrouille participative ny fokotany dia ny ango-kevitra sy ny zavatra hita nandritra an'izay no nahatonga an'izao hoe aty amin'ity faritra aty no nahitany zareo io. Ny tatra moa zany mbola ho hita eo. Tsy andefitra ho an'ireo olona manam-pikasana hanimba ny ala ny lehibe ny sakelika. Izaho eto amin'ny cantonnement ato Fenorivo zany dia tsy andefitra amin'ny fanararaotana izay ataon'ny olona miditra anatin'ny ala rovana izay arahana miasa amin'ny mpitantana ny napy miaraka amin'ny brigade mixte ahafahana miaro izay atiala izay isan'ny atao hoe sisa ato amin'ny districteny Fenorivo Est. Ka izahay ao amin'ny cantonnement zany dia tsy maintsy hanao ny asanay ary hanandraikitra tsy andefitra amin'izay manimba ny ala rovana ato amin'ny napy. Ka hanambarany mpitantana ny ala tahiry tampolo Fenorivo Est ESA ilera fa hamafisina ny fiambenana amin'ny ala tahiry tampolo Fenorivo Est aty ala-panjakana ity. Lafim-baovao tanteraka manana ny tanjona amin'ny fampiroboroboana ny fidiram-bola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana eo amin'ny vokatra fanondrana ny talepanatanteraka vaovao eo anivon'ny anteny merany varitra ao Analanjorofo. Io ny fantatra nandritra ny famindrapita-tanana Edy Ramananjafy. Tafapetraka ny talepanatanteraka eo anivon'ny anteny merany varitra aty Analanjorofo averina ny kolotsaina malagasy amin'ny fifampiresahana amin'ireo mpandraraha mba ahitana vahaolana eo amin'ny setry ny ara-dalàna. Averina amin'ny kolotsaina malagasy izay natontsika dia inona dia fampiresahana. Dia ao anatin'ny fampiresahana nahitana vahaolana tena mahomby sy maharitra ho an'ny firenena misy samsamy resaka commerce reriana satria commerce dia avokafika amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara tsy eto Madagasikara. Dia fampiresaka mpanjara zany dia entanina izy ireo omena firopanana ampahafantarina na tsy mahafantatra koa izy ireo zavatra misy. Ny tekady zany dia ny fampiresahana dia accord public privé ohatran'izany dia fanentanana zareo anatin'ny
ny asanay io zany ny sotona anjareo atao amin'ny tsara dalàna zany dia aty amin'ny ara-dalàna. Fa tsy atety ny talimpatry ny vatra aty analanjirofo nazavainy ny asa sy ny andraikitra izay sahany ny anteny meran'ny vatra nambara ny talimpanatanteraka ny anteny meran'ny vatra ity nahatsapa fa kely ny vokatra azo tamin'ireo voly fanondrana tahaka ny jirofo ny lavanila ary ny letsi izay simba silo ka mahafaty antoka ny tantsaha sy ny mpandraraha izany ny hananganany ny orinasa anodinana izany tanjona hoy ny talimpanatanteraka vaovao ity ny hampitombo ny vola miditra eo amin'ny kitampom-bola am-panjakana. Manaraka ny fiofanana fiompiana ombivavy ronono sy fandrinana ronono ary ny fitadiavana lalam-barotra ny kooperativa Tafitama ivondronandreo tantsaha any Betafo nandritra ny iray volana no ny hatrehana ny fiofanana tany amin'ny commune ambanivohitra Antsoso distrikan'ny Betafo tanjona ny anatsarana ny farimpiainan'ny tantsaha isan-tokantrano sy ny fikambanana ary hipaka hatrany amin'ny fampandrosoana ny firenena Aingo Ratsimbazafy. Lala-piarina tsara ny fiompiana ombivavy ronono Antonina nanganan'ireo tantsaha manodidina ny 70 aty amin'ny commune ambanivohitra Antsoso distrikan'ny Betafo ny fikambanana Tafitama na fikambanana tantsaha matianina. Miatrika fiofanana izy ireo ankehitriny ka ny FMFP no mampiofana ny FMFP izay ivon-toeram-piofanana arakasa. Tanjona hoy ny filohan'izy ireo raha Almananarivo Alfer ny anatsarana ny fiompiana efa ataon'izy ireo sy mampitombo ny traikefa ary ny lentan'ny famokarana ronono. Mbola sahirakirana resaka fiompiana dia nitady mpiara-mivonatiko zahay satria hitanay hoe anisan'ny lala-piarina tsara anankiray ty fiarina famokarana ronono ty dia niezaka zahay ny ampialony atoka lera anatanteraka an'izany mba ahafahanay manatsaratsara kotoa noina sy clean amin'ny varbery io nampitego ny traikefa sy ny leta izay tokony ananany fikambanana ary ny fikambanana ihany koa dia hiezaka hatrany ny mandroso ary mihatsaratsara tekeo manatsara kely ao an-tokantrano eo ny fikambanana eo ny fiarahamonina eo ny firenena indrindrandrindra. Tombony be ho anay ny fisian'ny fampiofanana tahaka izao raha ninambaran'ity renim-pianakaviana mananjanaka tantsaha izay anisan'ireo mpiofana. Be dia be ny tombontsoa sy ny zavatra zao mahay zavatra vaovao zao amin'ny resaka sakafo zao amin'ny mareny izay mavehivavy izay dia tena nahitana betsaka satria mahay zavatra maro. Raha yaourt no tena fanao teo aloha dia efa mahay dibera, fromage, yaourt amin'ny sachet sy ny ohatr'izany ireny. Ankoatra ity fampiofanana ity dia efa nanarika ny fampiofanana nomeny Sandeva ihany koa ny fikambanana Tafitama. Na eo ara nefa izany dia manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana izy ireo ny mba anamboarana sy kojakojana ny lalana makany amin'ny commune ambanivohitra Antsoso izay antony iray mampiovaova ny vidim-bokatra. Notoloran'ny solombavambahoaka ny mainty rano fitaovana maromaro izay ilaina ampandrosoana ny commune ireo ben'ny tanàna 70 amin'ny distrikany mainty rano Georges Sébastiny Randrena Solo Anitra. Panneau solaire, batterie, fahitalavitra lehibe ary Canal Plus ireo ny fampitaovana natolotry ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tato anatin'ny distrikany mainty rano Ramatoa Velonjara Théophiline ho an'ny commune miisa 70 sy fokotany miisa 9 izay mandrafitra ny distrikany mainty rano ny farany herinandro lasa teo. Natao izao fampitaovana izao izy mba hoentina ampandrosoana ny tontolo eny ambanivohitra. Araka ny resaiko hoe tsisy commune atao Ankilabao fa samby mahazo ny anjara tandrify azy ny 17 commune atao anatin'ny distrikany mainty rano. Tsara ho marina fa ny fampandrosoana dia miainga avy any amin'ny commune. Ka mino matoky aho afaka manatanteraka ny asany amin'ny volany Siady ireo commune any ambanivohitra afaka mandeha ny imprimante, ny photocopieuse, indrindra zao akatroka ny mondialy zao dia nitolorana pack solaire sy télévision isaka ny commune rurale mba ahafahan'ny vahoakako manara-baovao sy manaraka mondialy any amin'ny commune. Velom-pisaorana ireo ben'ny tanàna rehetra nandray izany fampitaovana izany satria anisany namaha-olana izy ireo amin'ny andraikitra izay sahaniny izany. Mitondra fampandrosoana any amin'ny commune fotsiny tokoa satria zavatra ilaina zany ary mampandroso any commune ray satria vahoaka afa-po mahazo fialam-boly tsara satria hitan'ny mondialy
dia samby mijery mitovy ohatrany eran'izao tontolo zao mahita mondialy ka misaora bevata satria zany tokoa natao fampandrosoana. Rangoela be io député lehilahy ny taron'ny lehilahy fa isairagna ny mera fa tsy fasairagna ny vahoaky fa ankananiky izao ambatany vahoaky ty raha androany ity satria hanenty télé ny vahoaky hisy jiro ny commune rurale mety zay raha atao agnatiny ao tomoagny famondroan'ny commune imprimante hamaray afaka maray satria misy courant agnatiny za misotra anao lereo député satria ampela baka agnaty trokiny ampela zay lehilahy. Nampanantena ihany koa ny Ramatoa Solombavam-bahoaka fa anatanteraka fitsidiana an'ireo komina misy 9 eny ambanivohitra ary anamafy indray ny fandriampahalemana. Tsy afa-misaraka ny kolotsaina sy ny asa tanana satria ny asa tanana no aina mamelona ny kolotsaina ary singa amantarana ny mampiavaka ny faritra iray. Manoloana izany nantanteraka varotra sy fampirantiana ny asa tanana vitany ireo fikambanana sy kooperativa mpanao asa tanana any Androy mba ho fampirisihana ny mpanao asa tanana hiditra anaty fikambanana. Joa Marcelange ny nantenaina. Ny faritra Androy dia isan'ireo faritra manan-karena kolotsaina sy fahaiza-mamorona amin'ny alalan'ny asa tanana. Maro ireo fikambanana sy kooperativa mpanao asa tanana aty an-toerana. Naranty sy navarotra teto anoloan'ny biroan'ny fitalavam-paritsy ny fizahantany sy ny asa tanana Androy ny asa tanana vitan'izy ireo. Nanehoana ny mampiavaka ny faritra sy ny kolotsaina Mahatandroy. Ny asa tanana moa tsy vitany hoe loharanom-bola fotsiny fa mariky ny mahaizy ny faritra, lovana velan'ny razambe taloha ary hafatra apitaina amin'ny taranaka ho avy noho izy isan'ireo sehatra mamorona asa sy mampiroborobo ny kolotsaina malagasy. Ny fitalavam-paritsy ny fizahantany sy ny asa tanana Androy dia miezaka ny manohana ireo efa tafiditra anaty fikambanana ary miantso ireo mbola tsy anaty fikambanana mba hiditra ahafahana manohana azy ireo amin'ny olana maro mety ho sedraina amin'ny fanatanterahana ny asa. No amafisy ny fitalavana ihany koa nandritra ny fankalazana ny anjorasa-pirenena ho any asa tanana teto Ambovombe Androy fa tokony notohanana ny vokatra vita eto an-toerana ampiroborobo ny vita malagasy mba hanome sehatra bebe kokoa ireo mpanao asa tanana mba ahafahany mivelatra sy manjay anjara amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-sosialy. Ho an'ireo mpanao asa tanana kosa dia tokony hanohy ny famoronana tsy ho kivy manoloana ny zava-sarotra fa ny vokatra vokarin'izy ireo dia harena sarobidy ho an'ny firenena satria ny tanana miasa no mamorona harena ary ny asa tanana ny mpamelona ny kolotsaina. Tonga nitondra vahaolana tamin'ny olana atao amin'ny commune Tsiombe ireo MC avy amin'ny faritra Androy izay tarihany préfet navoaka ny lapan'ny tanàna ny Tsiombe ilay razana saika alevina ao an-toerana ka amin'ny 7 jona avy izao no hitondrana marimaritra iraisana mba ho famahana izay olana izay Raymond Jean Narcisse. Mbola mitana ny sainy maro ato amin'ny distrikany Tsiombe ny raharaha famonoana razana fondrahosa lehilahy avy ao amin'ny komina Nikolo izay novonoa ny vadiny. Efa iray volana mahery no nisian'ity tranga mampalahelo ity saingy mbola mitohy hatrany fitadiavana vahaolana manoloana ny olana nateraka ny fampiarana ny dina sy ny fanorenana ny fitakina. Manoloana an'izany ary dia tonga nanelalenana sy nandamina ireo tompon'andraikitra avy amin'ny faritra Androy mahakasika ty raharaha ty. Jery sy nandamina ny zava-misy taty satria zava-misy moa zany dia misy ny olana eo amin'ny olona izay miseho tany Nosbe dia efa tonga aty Ambovombe zany satria aty Tsiombe no misy an'ireo olona reo dia tonga taty zany dia natao ny kabary. Rehefa natao izay kabary zay dia misy ny olana ary mahitana teto anatrery kominan'ny Tsiombe ilay raza. Rehefa natao moa zany ny fandaminana dia azo lazaina hoe milamina ny araka ny fanapahan-kevitry ny mpizaka dina avy amin'ny kominy Nikolo sy Tsiombe dia voatondro handoa omby 3 ireo tompon'andraikitra amin'ny raharaha ka zaraina amin'ny tovy. Noho izany dia naneho ny fitakihana ny havan'ilay maty tamin'ny famoahana ny razana teo ambavahady ny lapan'ny tanàna ny Tsiombe ho mariky ny fiandrasana vahaolana sy fanatanterahana ny fanapahan-kevitra noraisiny. Araka ny fandaminana momba ny raharaha ty zay natrehiny faritra sy ireo tompon'andraiky mpahefana eto ny distrikany Tsiombe dia nilamina ny vahoaka nanankinany andany
satria nandray fepetra izareo. Tampaka tamin'izany fa hisy ny fivoriana sy fandaminana manokana hatao ny 7 Jona 2024 izao izay antenaina hitondra vaholana sy hampitsahatra ny disadisa eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Manantena ny rehetra fa hivoaka amin'izany ny marimaritra iraisana ho fanajana ny dina sy ho fampanjakana ny filaminana. Tafiditra anatin'ny tanjony lehibe ny Fatrabetsiboka ny ametraka fandriampahalemana maharitra amin'ireo distrika 3 izay adidiny. Manoloana izany dia namoro ireo mpikambana avy ao amin'ny dinany Betsiboka ny lehibe ny faritra ifampidinika ny fanatsarana sy fanavaozana entina amin'izany dina izany Antsatiana Charmant. Miainga avy amin'ny fandraisana anjarany olom-pirenena tsirairay no ahafahana mametraka ny fandriampahalemana maharitra. Anisan'ny eriray iadina sy ifehezana izany ny fametrahana ny dina fe eny anivon'ny fiarahamonina. Mba hanatsarana sy hanavaozana ny dina efa misy ato amin'ny faritra Betsiboka dia namory ireo mpikambana lehibe amin'ny faritra. Nandritra izany no nampianarany sy nampahafantarany ireo mpikambana ny lalàna amin'ny fe. Ka eto dia manentana ny tsirairay mba hanaiky ny fampiarana ny dina satria lalàna velona mametraka azy io azo atao tsara ny miara-miasa amin'ny membre ny dina sy ny mpitondra fanjakana. Na eo anivon'ny fitsarana, na eo anivon'ny mpitandro filaminana. Raha mirindra zay fiara-miasa zay mora ny ady amin'ny halatrombo, ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto anivon'ny faritra. Satria ny fandriam-pahalemana dia tsy aferan'olo rery fa aferantsika rehetra io adiditsika rehetra io mampandra fahalemana ny tany zay iainantsika. Tafiditra ao anatin'ny tanjony lehibe ny faritra Betsiboka moa ny amongorana ny tsy fandriampahalemana ato anatin'ny faritra izay adidiny ary efa mampiatra ity dina ity avokoa ireo distrika 3 izay mandrafitra ny faritra. Miatrika fanadinana mandritra ny 2 andro idirana ho taona voalohany eny amin'ny lycée teknika ireo mpianatra misafidiny anaraka ny lalam-piofanana teknika amin'izao fotoana izao anatin'ireto tambatsara ireto no narahantsika ny vaovao mahakasika izay. Nahitana mpandray anjara misy 9 voasoratra anarana hiatrika ny fifaninanana idirana taona voalohany ao amin'ny fitoeram-panifanana Arakasa aty amin'ny distrikany Akora. Misy njara ho efitrano mpanadinana 2 izy ireo ka mizara telo ny fifaninanana dia ny hidirana amin'ny fanorenana sy ny asa vaventy na ny BTP miisa 7 ny mpiadina hiditra amin'ny teknisianina fambolena miisa 2 ary ny teknisianina fiompiana miisa 4. 13 no sy tonga niatrika ny fifaninanana raha 13 taona ny zanjiny indrindra ary 12 taona kosa ny zokiny indrindra tamin'ireo voasoratra anarana ireo. Mandritra ny 2 andro no anatanterahana ny fifaninanana ka ny taranja malagasy no anomboana azy raha tamin'ny fitora maraina ny 17 ny volana Jiona 2024 teo ny fanokafana ny zopika misy laza adina ary tamin'ny fitora 30 minitra ny fiantsoana sy ny fanamarinana ny taratasy mombamomba ireo mpiadina ireo ka tamin'ny 9 orana nanomboka ny fifaninanana. Miisa 14 ny vehivavy ary 70 kosa ny lehilahy ka tsy misy ny olona manana fahasembanana nandray anjara aty amin'ny distrikany Akora. Nanomboka tamin'ny fitora sasany maraina fiantsoana ireo mpiadina hiatrika fanadinana idirana amin'ny taona voalohany amin'ny lycée teknika eto Nosy tamin'ireo fibe-panadinana miisa 2 Jamanjary sy eto Elville. Tonga ara-potoana ireo mpiadina niatrika fanadinana izao tamin'ny andro voalohany ary miisa 7 ireo mpiadina tsy tonga nanao fanadinana. Ny amaro ireo ray aman-dreny sy ankizy resy lahatra amin'ny fampianarana teknika sy fanofanana Arakasa aty Maroantsitra. Manaporofo izany dia 9 ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny fifaninanana idirana ho taona voalohany ao amin'ny lycée teknika professionnel Maroantsitra izay tanterahana mandritra ny 2 andro ny 12 sy ny 17 Jona. Manatombo ny mpianatra manaraka fanofanana Arakasa no izy ireo sady manana mari-pahaizana no manana trekefa enty miatrika asa avy hatrany. Mpianatra navita taona fahatelo avy amin'ny fiampianarana ankapobeny no miatrika ity fifaninanana ity. Tsy ahivina fa manana sampam-piofanana 7 azo safidianana ny lycée teknika professionnel eto Maroantsitra sekoly izay eo ambany fiahiny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana Arakasa mikendry ny fampanananasa ny tanora. Dia ny mbola kely efa maminaviana ny asa hatao rehefa lehibe hiatrehana ny fiainana. Ka izany nanosika ny fifalinana niatrika ny fifaninanana idirana taona voalohany eto amin'ny lycée teknika Vangaindrano. Ny tombony isan'ny mpandray anjara
tamin'ny fifananana tamin'ity taona ity raha efa zato mahery ny voasoratra anarana tamin'ny taona 2020 dia tafiakatra 320 tamin'ity taona 2020 ity ka ny 20 tamin'izany niatrika ny fifananana izay miparitaka amin'ny iviteram-panadinana anankitelo Vangaindrano, Matanga ary Manambondro. Vokatry ny ezaka ny mpiara-miasa nampitombony io isan'ny mpandrenjara io ka izay tsara nao diany no horesina mandritra ny 4 andro no anatanterahana ny adina ka taraza anakenina no anadinana azy ireo izay natomboka tamin'ny taranja malagasy tamin'ny andro voalohany. Foibem-panadinana iray no misy ary nanatanterahana ny fanadinam-panjakana idirana amin'ny taona voalohany teto amin'ny sivim-piantanambo Manampontsy izay misy piadina ny soratra anarana 7 ka 9 ny tonga niatrika fanadinana mitsinjara amin'ny efitra ny mpanadinana 3 enina kosa ny tsy tonga reka amin'ny 20 taona amin'ireo piadina ny zokony indrindra ary 12 taona ny zandriny indrindra isafidiny rafitra hazo 12 ary 7 ny safidiny chef d'équipe des chantiers Itaranja malagasy testa psychoteknika ary matematika no nisantarana izany ny andro voalohany. Lazadina français sy anglais ary fizika chimie kosa no maranana izany ny andro faharoa. Marina fa niena ny isan'ireo mpiadina raha ampitahina tamin'ny taona lasa. Amin'ny mahafanadinam-panjakana izay dia entitra mifanaraha-maso ireo tompona andraikitra. Amin'ny ankapobeny dia nizotra am-pilaminana ny fanatanterahana ity fanadinana ity. Piadina miisa 350 no voasoratra anarana hiatsika ny concours d'entrée en première année izay hidirana any amin'ny lycée technique aty amin'ny Sisikony Amboasary Atsimo. 770 no tonga raha efatra kosa ny tsy tonga niatrika izany izay nizara salle roa ateto amin'ny CG eto Amboasary Atsimo no nanatanterahana izany. Amin'ny ankapobeny dia nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana teto ary marina fa afaka manohy fianarana naiza naiza eto Madagasikara izay ahitana ny filiera izay natao ireo mpianatra izay afaka amin'izao fanadinana izao raha ny nambara ny tompona andraikitra teto. Ho an'ny kandreo isika maranantsika ny vaovao-tsara amin'izao atoandro izao vita ny fanatanterahana ny sport scolaire championnat district atao anatin'ny farim-piadidim-pampianarana kandreo ka ny zapiny Ambaly no voatendry nandray izany tamin'ity taona ity Adriel Brice Lina Samuelina. Tsy nisy ny olana fa nizotra am-pilaminana ny fanatanterahana ny sport scolaire championnat district ho an'ny teto-kandreo ka ny zapy Ambaly no nandray izany tamin'ity taom-pianarana ity izay niarana tamin'ny Sisikona ny farim-piadidim-pampianarana kandreo ny loha-hevitra ny raisina dia ny hoe ny herin'ny mahavavy sy ny makambao tsy tohitrao. Tao anatin'ny fahalahina, fifankatiavana, ny fifaninana rehetrarehetra. Hita mihitsy zany tena mipetraka ilay toe-tsaina sportifa tao anatin'izay fianarana izay. Ny fanohizana n'izao fifaninana izao dia ny jeux régionaux izay tanterahana eto Kandreo ihany any amin'ny volana Jolay no anaovana izay régional izay zany ka eto voalohany fa manao an-tsavana ny tompona andraikitra eto anatin'ny district Kandreo zany mba hifanome tanana amin'izay fanomana izay championnat régional atao anatin'ny faritra pitsopika izay. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana sady ny championnat régional izay tanterahana eto Kandreo ny volana Jolay ho avy izao ity sport scolaire ity ka ny ekipa tafiakatra eto no afaka hiatrika izany. Tapitra ny vaovao-tsary tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka ireo namana teknisiana sy ireo namana mponao gazety niara-ny salata amin'ny fanatotosana fa indrindra mankasitraka anao tany toko hatrano-tany nanaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao izay natolotry teto tany ity zoma fa 9 ny volana jona 4 ity mametraka ny veloma mandra-piona tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.